atolotra ny fanjakana amin'ny alalan'ny fiadizin'ny repoblika ny fiara tsy mataho-dalana 530 izay nafaran'Andriamatoa ny général Camille Vital raha ny fanazavana nentin'Andriamatoa mamy Ratovo Malala izay taleny fampelezan-kevitry ny général Camille Vital dia atolotra ho an'ny mpitandro ny filaminana moa ireo 4 raha ireo fanazavana misimisy kokoa ary nandritra n'ireny fampelezan-kevitry ireny dia nisy ny fampanantenana nataon'ny général Camille Vital ny ampitaovana ny mpitandro filaminana eto Madagasikara dia hitantsika tokoa zany fa tonga ny 4x350 ary rehefa tonga reny tomobile reny dia nampiandrasina taom-port aloha malheureusement moa zany hafa ny fandehan'ny fifidianana fa tsy nanao fidirana faharoa ny général Camille Vital ka noho izany rehefa nomanina rehefa niteny izy hoe na lany na tsy lany dia mena fotoana zany zao naheranjanaranapiana tamin'ny firenena raha misitsiny raha toka rehefa tian'ny présidence reo fiara tsy mataho-dalana reo dia anjarany amin'izay mitsinjara amin'ny mpitandro filaminana sy zay service rehetra milan'ireo